Zeny amin'ireo fimakomanan'ireo atoko politika indrindra ireo kandida izay lasaka ho fidiana ben'ny tanàna amin'ny fifidianana kominaly sy ho tanterana ny 1 Jolay ho avy izao fa hivadika pejy hafa tanteraka kosa itsika fa mbola eo amin'izay lafy ny politika izay hatrany. Nanao fihetsiketsehana sy filaharam-be ny mponina ao amin'ny fokontany Ambodifahitra sy ny fokontany Ambatondralambo no ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny komina Talata Volonondry distrika Navaratrano. Toetserentsika ary ny fanadihadiana. Isan'ireo komina vaovao lany teny amin'ny antenimieram-pirenena ny komina Ambohidrabiby, ny komina Talata Volonondry no nozaraina roa. Fokontany 20 moa no nandrafitra ny komina Talata Volonondry teo aloha ary izao nozaraina ho komina roa izao. Tamin'ny 3 Martsa 2022 dia nisy ny taratasy fampafantarana avy amin'ny chef distrikan'ny Avaradrano izay mamaritra ny fokontany mandrafitra ireo komina vaovao roa ireo ka samy nahitana fokontany 14 avy. Tamin'ny farafaran'ny volana Aprila nefa dia naharetany amin'ny Oveka Avaradrano ny mponina fa tsy arak'ilay taratasy fampafantarana voasin'ny chef district sy nomena azy ireo ny fitsinjarana ireo fokontany mamaritra ny komina Rotonta. Fa niova ka lasa fokontany 17 ny mamaritra ny komina Talata Volonondry ary ny fokontany 12 kosa no mamaritra ny komina Ambohidrabiby. Ny tena mahagaga-mponina dia ny nampidirana ny fokontany Ambodifahitra sy ny fokontany Ambatodralambo ho any amin'ny komina Talata Volonondry kanefa ireo fokontany roa ireo dia ao ampovoan'ny faritra misy ny komina Ambohidrabiby. Raha atao izany ny sarintan'ny komina Talata Volonondry araka io fandaminana navoaka io dia izy fokontany tafiditra anatin'ny sarintan'ny komina Ambohidrabiby tahaka ny Nosikely voadidiny rano. Tsy neken'ny mponina izany fitsinjarana tsy ara-drariny izany ka dia nanao fihetsiketsehana sy filaharana izy ireo ny alahady 10 May lasa teo mba hanehoana ny fitakiana. Tsy mety mihitsy ilay izy tokony ho ao mihitsy ny fokontany Ambatondralambo satria dia tena arahara geografika izany dia tena akaiky dia akaiky raha mandeha tongotra zao ny mponina dia 10 minitra fotsiny dia tonga ao kanefa raha mandeha ho an'ny Talata Volonondry dia sahirakirana ihany ny mponina satria tsisy tombontsoana azy ny andalana azy satria ny frais arivo raha mandoa adidy sy vokatra salary zany na hetra zany dia tsy maintsy mandoa taxi bus frais arivo ariary dia ny olona efa mahantra amin'izao fotoana izao ny fahantrana efa betsaka ny fahasahiranana efa betsaka ka raha mety dia izay mitaky ary tsy manaiky mihitsy izay fa mangataka izay hijanona ao anatin'ny komina Ambohidrabiby. Dia raha antsika malala zany fa ny Ambodifahitra sy Ambatondralambo dia aty atsimona Ambohidrabiby no misy azy nefa rehefa taony delimitation komina ifindra ny Talata zay dia tsy ho tafiditra ao anaty sary mihitsy zany ny fokontany misy anay ka dia tsy ekenay mihitsy zany zay vahoaka zany dia anisany tsy manaiky anio fizarana komina io fa zay tokony ao anatin'ny komina Ambohidrabiby mihitsy misy anay. Talohan'izao fihetsiketsehana izao dia efa nisy ny fanangonan-tsiny nataon'ny mponina tao amin'ireo fokontany roa voalaza ireo efa manodidina ny 10 nisy ny voangina nataon'ny mponina ao atoerana. Efa nisy moa ny taratasy nalefan'izy ireo any amin'ny lehiben'ny distrika Navaradrano miaraka amin'nisy ny anaran'ny mponina. Takian'izy ireo ny anatanterahan'ny fangatahana alohan'ny tena ampijoroana ny komina vaovao Ambohidrabiby izany hoe alohan'ny fifidianana ny 1 Jolay izao.